Nivoaka ihany ny lisitra ireo mpanondrana lavanila nazo lalana avy amin'ny ministera misahana ny varotra. 5 andro taoriany daty voalaza fa fisokafany tao mpanondrana lavanila 124 224 dia nanambara ny avy eo anivo ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria, ny varotra sy ny fanjifana androany alatsinainy fa 20 tamin'ireo 300 mahery nangataka lalana no nahazo izany. Ireo nazo lalan'ireo ihany no nanaja ny fipetra takena tamin'izy ireo toy ny fanefana ny hetra sy ny fampidina ny vola vahina tanindrazana araka ny fanazavana nomeny taleny misahana ny varotra ivelany eo anivo ministera ny varotra Edme Rantoarivola Ratefinanary. Nanova fomba fiasa ny ministera ka izay no antony nahatratra oriana ny famoahana ny lisitra ary nadetara aza ny fanomboana ny fandroana lavanila dia tsy ampiova ny daty ifaranana izany hoy ny fanazavany. Mpanondrana lavanila misa 420 no nahazo lalana avy amin'ny ministera tamin'ny tao-panondranana 24,120. Mbola mijanona ho $10,300 hatrany ny vidin'ny réclame amin'ny lavanila fanondrana amin'ity tao-panondranana ity araka ny tapaky ny ministera na dia nisy aza ny fitakina ny amelana ny tsena maritra izany vidiny izany. Ny taom-pianarana 124 no voalahatra hisokatra amin'ny 4 oktobra ho avy izao fa tsy ny taona 124 afaka hiditra ao amin'ny Université Mpanjakana araka izany ireo mpianatra afaka fanadinana baccalauréat amin'ny taona 124 araka ny filazana avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony nivoaka ny sabotsy lasa teo. Izany anefa dia miankina hatrany amin'ny fahafahan'ny université mandray ireo mpianatra. Taorian'ny taom-pianarana 2024 izay nifarana tamin'ity taona 124 ity dia ny taom-pianarana 124 araka izany no hisokatra eo anivon'ireo Université Mpanjakana rehetra. Nafoana aza nefa ny taom-pianarana 124 dia tsy misy velively ny taona fotsy hoy ny loharanom-baovao avy ao amin'ny ministera. No hazavain'ny tompona andraikitra ity fa efa nanomboka ny taom-pianarana no nahato ka tsy nasiana fanadinana dia izay no atao hoe nisy ny taona fotsy. Tsy izay anefa no mitranga ho izy satria tsy mbola nanomboka mihitsy ny taom-pianarana 124 ny amerenana amin'ny laon'ny tety androm-pampianarana eny amin'ny université moa no anton'ity fanapa-kevitra ity raha ny fanazavaniny ao amin'ny ministera ny fampianarana ambony. Anamafy ny fipetra-piarina hitandroana ny filaminana amin'ny lalam-pirenena ny avy ao amin'ny zandarimariam-pirenena. Anisan'ny fipetra maika ho raisina amin'izany ny fampanarahana zandary ny fiara-pitatitra mampiasa ny lalam-pirenena faha-7 sy ny lalam-pirenena faha-4 raha ny nambara ny komandin'ny zandarimaria ny jeneraly Andry Rakotondrazaka. Apetraka ihany koa ny ekipa manokana iram-pitandro filaminana miasa anao ny fanadihadiana mikasika ireny fanafiana mitranga eny amin'ny lalam-pirenena ireny tahaka ny voanitranga tamin'ny lalam-pirenena Mianatsimo iny tamin'ny herinandro lasa teo. Manao ny asany ihany koa ireo brigade routière spéciale izay mipetraka isaky ny 110 kilometatra manaraka ny lalam-pirenena.